Androany izahay dia manolotra sary famantarana vaovao ny markana akoho hoe Chantecler. Izy io dia akoho vita eto Madagasikara, nataona mpiara-miasa mpiompy akoho malagasy, vehivavy sy lehilahy izay mpiara-miasa aminay nanomboka tamin'ny taona 2012 dia hatramin'izao izahay dia mbola miezaka foana mitady fiara-miasa amin'ireo mpiompy akoho izay maniry ara-iasa aminay satria ny marché any akoho amam-borona eto Madagasikara me mitombo dia izahay koa miezaka hatrany ny manome fahafapo an'ireo mpanjifa dia misy ny fiara-miasa amin'ireo mpiompy malagasy ampianarina izy ireo anaraka an'ilay fomba fiompiana izay takin'ny fenitra afa-tsy amin'ny Chantecler sy afa-tsy amin'ny Panakora dia mamokatra akoho arak'izay azony atao mifanaraka amin'ilay fepetra ataonay. Androany ihany koa no ho atolotray amin'ny fomba ofisialy ny slogan vaovao izay hoe le poulet de chez nous. Raha dika izy io dia akoho avy aty amintsika avy eto Madagasikara ompiany malagasy ho an'ny mpanjifa malagasy. Fa ny akoho eto Madagasikara mbola lafo dia misy demande be dia be avy amin'ireo mpanjifa dia izay no mahatonga an'ilay fitadiavana fiaraha-miasa amin'ireo mpiompy akoho rehetra eto Madagasikara. Izany hoe izy io tsy tonga dia hoe izaho mpiompy akoho dia maniry ara-iasa aminareo fa tsy maintsy misy fampianarana, tsy maintsy misy dingana ary fepetra mapetraka amin'ireo mpiompy akoho ireo mba ahafahany manaraka an'ilay norme sy ny condition biosécurité sy hygiène izay arahanay. Poulet de chair izy io hoe inona marina moa izany poulet de chair izany, be dia be amintsika no mahafantatra, be dia be ihany koa no tsy mahafantatra ny poulet de chair dia ho anay ny fitaizanay ny poulet de chair anay izany hoe ny akoho kelinay dia mihinana sakafo ara-pahasalamana à base-na katsaka sy soja vidiana sy vokarina eto Madagasikara.